Manolotra raha tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia mahazovahana mivaratraza indrindra aty amin'ny amorontsiraka afovoana atsinanan'ny Madagasikara aty. Mbola hitoetratrano zay ho amin'ny rampitso fa malefaka miandalana kosa amin'ny fankalazana ny fetin'ny Pentecoste noho ny fandalovana rinon-drahona ao atsimon'ny Madagasikara. Vokatry izay indrindra ho hitantaratra foana aloha ny orana tan-rinon-drahona any amin'ny amorontsiraka afovoana atsinanan'ny Madagasikara noho ny fandalovana rinon-drahona ao atsimon'ny nosy ao kosa dia miandrandra orana tandrifin-drahona ny amin'ny amorontsiraka atsimo iny amin'ny alahady ariva sy ny alatsinainy ho avy izao. Mihitatra tsikelikely aty amin'ny amorontsiraka atsimo atsinanana sy ny ilana atsinanan'ny faritry matsatra ambony sy orombe moa izay orana tandrifin-drahona izay. Maninona raha jerentsika amin'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina azo orana malefaka ny amin'ny amorontsiraka mifaritry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo torak'izay ihany koa ny Manoro, morontsiraky Vatovavy sy Fitovinany. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny ilana atsinanan'ny afovoantany miazona loatra mangoro sy mifaritra atsinanana ary any atsimo atsinanana mifaritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeany aorian'ny zavona na zavy tamin'ny maraina ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitoetrany ny orana malefaka somary miatoato any amin'ny morontsiraka mifaritra Ambatsoa sy Analanjorofo torak'izay ihany koa ny Manoro, morontsiraka Vatovavy ary Fitovinany. Andrahona mitsitokotoko na hibalika be masoandro any amin'ny faritra hafa. Raha mahakasika ny maripana indray dia manodidina amin'ny 7 degré zao maripana ambandrindra vakina karatra 8 ho an'ny Vanalamanga, 12 degré kosa maripana ambandrindra any Matsiatra ambony any. Manodidina amin'ny 420 hatramin'ny 520 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny. Eo anelanela amin'ny 20 hatramin'ny 230 degré maripana ho an'ny morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 230 degré kosa ho an'ny ilany andrefa. Ananka 530 na 930 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Diana, Sofia, Betsiboka, Boeny ary Melaky. Mivinany toetry ny andro amin'ny fankalazana ny Pentecoste kosa indray azy dia andrahona mety isy enerjika orana malefaka any amin'ny amorontsiraka atsinanan'ny nosy. Mifaritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeany ny aorian'ny zavona na zavy tamin'ny maraina. Araka ny fanatsidika tena ampiandohana noho ny fikorotana ny atmosfera sy noho ny fandalovan'ny rinon-drahona ao atsimon'ny Madagasikara ao dia vinavinaina azo orana tandrifin-drahona ny amin'ny morontsiraka Madagasikara iny ho amin'ny alahady tolakandro na ny alahady ariva anoany. Raha mahakasika ny maripana dia eo anelanelan'ny 9 hatramin'ny 520 degré zao ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 230 degré ho an'ny ilany andrefana. Ananka 530 degré eo foana maripana ambony indrindra na 930 degré ho an'ny faritra Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka ary Melaky. Mivinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy ny Pentecoste kosa ary namaranantsika sahady dia azo orana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray indrindra ho an'ireo toerana manamorona ny ranomasina any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanana sy anosy ary androiny mety azo orana tandrifin-drahona ihany koa ny ilana atsinanana mifaritra Matsiatra ambony sy Orombe. Mifaritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeany ary hitoetratrano ny zavona maraina ho an'ny afovoantany. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa manodidina amin'ny 7 hatramin'ny 920 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary 17 hatramin'ny 230 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Manodidina amin'ny 530 degré ny maripana ambony indrindra any Antsiranana, Mahajanga ary manodidina ny Besalampy sy Maintirano. Dia izay indray ny hivinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho manaraka indray. Veloma tompoko.